Nandeha ny fotoana ny lehibe Judithe. Lasa tovovavy tsara tarehy sy sariaka. Dia indray andro nisy tovolahy izay nandalo teny amin'ny zareo teny. Tsara tarehy ilay tovolahy ary nahasarika azy. Nanomboka mifampiresaka ry zareo ary lasa mifandray am-po. Nampanantena ilay tovolahy fa raha miaraka ry zareo dia hanao izay ahasambatra azy. Hiaraka hiary, hiaraka hivoatra ary tsy maintsy hanana ny tranon'ny zareo manokana. Dia ho ampiny koa ny maman'i Judithe sy ireo zandriny. Tao an-trano niaraka tamin'ny bebeany efa tsy zarizary. Ka velom-panantenana Judithe amin'ny no avy miaraka amin'ilay tovolahy. Mpiandry-entana amin'ny alina ao amin'ny tsena am-poasara ny asan'ilay tovolahy. Noresen'ny lahatra Judithe hiara-hatory an-tsena aminy amin'ny alina. Satria hoy ilay tovolahy hoe filahany hatory an-tsena hony izay vao matory an-trano. 17 taona Judithe niala tao an-tranon'ny bebeany ary nanomboka natory an-tsena nanomboka teo.